izay atao amin'ilay toerana anaovana an'ilay opération dia ampidinina moramora indray aloha izy satria marary ilay zavatra dia izy koa rehefa kitikitena be loatra dia manaikitra tampoka satria marary ilay izy dia foniko izay. Eny ary fa dia mitohy indray ny tantara ny ory Maman Darline na fa efa kaodikody ary ve zany Maman Darline zany fa to ohatra miodikodina fotsiny manary sainy e. Sa ahoana? Nefa tsy maintsy miroso raha teo sitrana. Na dia biby aza ka andeha hanao consultation médicale dia tsy maintsy milanja aloha ka rehefa nilanja izy teto dia nahatratra 27,3 kilao na 18 kilo 300. Fotsy daholo ny volo. Dia nipetrapetraka indray ary aloha nakaina miandry ny dokotera. Mbola nilanja aloha teo fa rehefa avy eo vao miroso amin'ny consultation médicale ny Maman Darline isika. Fa namba te hipetrapetraka kaina kely aza moa dia tsy tafatombona satria efa manomboka marary ilay tumeur rehefa voakitika na voadona kely. Izy telo da kosa dia tena lasam-borona hoe inona ny zavatra iseho rehefa avy eo. I Maman Darline indray dia mangidihidy tsy tafatombona. Efa leo be kosa angambe. Tonga ihany nefa ivola ny antsoka dia lasa amin'izay ary sika ho any amin'ny salle de consultation. Fulangin namako eh. Afaka trano ty volo. Fatorana kely ary aloha ny vava sosana satria manaikitra tampoka ny alika. Mety ho gaga zao ianareo hoe fa inona ary ty ataony volo ty e? Maka température re izy toy izao manko no fomba fatao rehefa maka température n'alika. Atsofoka any amin'ny lavaboboany any ny fitaovana fitsapahana ny température na ny hafanany zany. 38.7 normal tsara. 38.7 normal tsara hono zany e. Fa tsy avela eo iny fitaovana iny fa tsy maintsy mba diovina ihany koa. Yanga liny vola tsara ne izy zany e. Dia aveo tsika mety tsy mifanadiovana n'ity zavatra ty. Diovina be izy dia izay tsika vao miditra any anaty opération. Manodidina Zay ihany koa fa tonga i Dr Tso.
Zany a? Tena température? Matanelon'le any aminazy izy dia misy valinena lobenay Mbola nandeha raha ty nisy taona voatotonay kely? Nafiakoana zany zao? Ndio varano io vary izy. Efa mety nefa manaraka ilay foana satria hoe maro miady. Io zao lasa palina be le muqueuse colaire tokony hoe mba rose ty raha couleur normale zany. dia nampiasaina ihany koa ary ilay fitaovana fianonan'ny fidoboko ny fo sy ny any anaty any toy ny olona mihitsy ho ay e. Fanazavain'ny Dr Tsoa ary teto ireo dingana maro izay tokony ho arahina rehefa manao izao fanesorana tumeur izao. Hiditra any amin'ny trano fandidiana zany ty biby ty e. Dia mialohan'ny handitsika anazy dia ho asitsika perfusion daholo zany aloha fanafodina ty rehetrarehetra. Dia ho perfusena kely izy mandritra ny atsasakadiny eo mba ho stable tsara ny vatany tsy ho tampoka be ny idiran'le fanafody surtout le anesthésie. Dia miditra amin'ny fampatoriny zay rehefa avy eo dia mandidy anazy eo amin'ny adiny ray eo vita ny fandidiana dia miditra anatin'ny salle de réveil izy mbola perfusé foana izy mandrapahalan'ny sérum tokony hohaniny zany. Dia hoany amin'ny après-midi any izy efa tokony taitra tsara dia afaka mody dia manaraka an'izay ilay fanafody hoe mitoezany hatrano saotrany. Inona zany mety natonga an'ity zavatra ity dokotera? Ny natonga an'ity maro karazana ihany fa izy ity zany tumeur tamin'ny voalohany fa vaky izy ity tsy inona mety hoe voadona na mety hoe séclate tao amin'le placeny tao le tumeur dia calme kely mamia dia séclate tamin'ny placeny teo le izy ny antony tena mahatonga an'ity aloha zany dia ny taona efa lehibehibe le alika. Rehefa ny alika le bebe matetika misy fifotosana ohatran'izao be dia be kely anankiray fotsiny hoe tamin'ny voalohany ary mety hoe vongany kely fotsiny fa mahatumeur azy dia misy croissance aingana be zany le izy dia io lasa ngeza be io le izy. Dia moa tsy tena fantatsika ny historique satria ty alika teny an-dalana no nalaina ny tompony zany tsy mahafantatra tsara ny hoe ahoana tsara ny fandehan'ity tahatrambola kely mandraka izy zao androany zao fa amin'le hoe diagnostique rapide fa tsy tena hypothèse ngamany fa tsy diagnostique dia tumeur mammaire ny filazan'ity zavatra ity afaka esorina tsara le izy efa nisy fizaham-pahasalamana mialoha ihany omaly na ahafahana mijery azo ampatoriana tsara be izy mahakatry tsara n'le anesthésie ve etsetsetsetra. Misy dingana maromaro zany aloha? Misy dingana maromaro aloha zany zay vao tonga amin'izao stade zao tsika hoe ampandidy an'ity maintsy misy consultation générale aloha avant an'le fandidiana. Indray manko misy alika tsy azo ampatoriana satria mety tonga dia maty sur table eo sanatria tsy azakan'le anesthésie. Misy examen aloha zany nataonay avant hoe ok etsetsetsetra. Ity nefany dia fandidiana irery ihany no manala an'ity tsisy fanafody le vonona sotra zany fa dia tsy maintsy hoe exérèse no tena azy amin'ny terme médical angambany. Dia inona moa izy teo ny alika rehetra ve mety ho tratran'io daholo rehefa hoe mahazoazo taona sa hoe ny alika le mirenireny reny ihany sa raha ohatra hoe misy alika hoe tena voataiza tsara no mety atahorana ho tratran'ny tumeur ohatran'izao? Misy ahoana re zany nandaminako an'izany resaka zany misy méthode misy karazany maromaro ny dingana tokony atao zany mba tsy ho ahatonga amin'izao zavatra izao. Voalohany aloha anisany manena ny risque azahoana tumeur mammaire ny stérilisation zany hoe raha ataontsika amin'ny teny gasy izy dia vosirina zany le alika. Raha alika lahy izy moa zany dia vosirina, alika vavaka vosirina, le vosirina dia esorina ny tsy hitako le teny gasy fa ataoko hoe vosirina le alika asorina ny testicule raha alika lahy dia raha alika vavy esorina ny ovaire. Zay no malaza azy manena ny risque mety hipotrahan'ity zavatra ity. Zay zany ny ahafahana misoroka voalohany aloha. Dia ny faharoa manarakaraka an'izay eo ihany koa ny bonne alimentation tsara sakafo tsara ny fizahana ara-pahasalamana aty amin'ny vétérinaire normalement mba raha tokony hoe raha ny tena izy tokony mba indray mandeha isaky ny 3 volana mba mandalo vétérinaire le alika na dia hoe contrôle amin'ny poids fotsiny arany na dia hoe ame ody kakana na nisy ody parasy. Dia eo amin'ilay ahitana an'izay
fahantalovana matetika ty amin'ny vétérinaire zay zany no ahafahana manao suivi tsara hoe ay misy zavatra kely ty aliky ty a tsy andrasana angeza be ohatr'zao zay vao esorina zay ny antony le mba misy fivezivezena matetika visite systématique kely a raha mbola misy moa ny moyen a mbola afaka atao koa ny bilan annuel hoe jerevana daholo hoe manahoana mariny ty aliky ty miasa tsara ve ny reiny miasa tsara ve ny foin salama tsara ve ny hoditrany tsisy bibikely ve de zay zavatra zany a tsaratsara raha misy ny azo atao a ndray mandeha isaky ny telo volana farafaratsiny mba mandalo vétérinaire zany le alika ao Ndao ary votana am'izay maman Darlene. ndao Rehefa haiko ianao fa tena mankafy be ary tena liana ny toy ny tantara fa amin'ny heriny anio a no izarananao a izay tantara izay eto amin'ny mpanisy ny alika hatrany hatrany.